voalohany dia matoa Pierre Holder ny amin'ny hoe na réaction anao aloha manoloana na reny fandrobana sy herisetra fampioroana zay natao tamin'ny ekipa ny vivany Fianarantsoa ny zavatra miseho dia azo lazaina fa mampalahelo ny viva mampalahelo ny vahoakan'ny Fianarantsoa ny safidiny vahoakan'ny Fianarantsoa fa ny tena mampalahelo namana fetra ny aina dia ny firenena sy ny vahoaka malagasy manontolo mizavatra mba ho apatsihivitro kely eto amin'ny fetombohan'ny resaka tamin'ny asabotsy fa 5 volana janoary 2024 tamin'ny Tondasa teo amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny filohan'ny Repoblika dia nanao fianianana ampahany amin'izay fianianana izay no averiko ampatsihivy na ovakiko amintsika rehetrarehetra eto anatrehan'Andriamanitra andrenany hary sy ny firenena ary ny vahoaka meninao fa hikatsaka trano ny soan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka menina fa hikatsaka trano ny soan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ary nasiany vavolombelona eto anatrehan'Andriamanitra andrenany hary sy ny firenena ary ny vahoaka zay ny fianianana nataony ny filohan'ny Repoblika eo ny tena problema mampalahelo miatra amin'ny vahoaka malagasy satria ny mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra miseho zao dia tsotra tsy notaterahan'ny filohan'ny Repoblika io fianianana nataony teo anatrehan'Andriamanitra andrenana hary sy ny firenena ary ny vahoaka manontolo fa hikatsaka trano ny soan'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka voalaza zao fa tsy hoe ny soan'ny vahiny na hoe ho an'ny malagasy sasantsasany olombitsy fa malagasy rehetra tsy ankanavaka io ny tsy nitanterahan'ny filohan'ny Repoblika tao anatin'ny herintaona sy tapany miteraka izao krizy sy problema rehetrarehetra miseho amin'ny firenena izao inona ny mahatonga ny tenako ilazan'izay hoe tsy nitanterahan'ny filohan'ny Repoblika ny soan'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka tsy za tsy ianao ny ilaza hoe inona ny tadiavin'ny vahoaka malagasy 2 na 2 tapitrisa eran'ny Madagasikara mety misy tokantrano any amin'ny 3 tapitrisa any zany vahoaka malagasy 2 tapitrisa zany isa tokantrano dia mba te hihinan-kanina mihinam-bary sahazazy mitafy ara-dalàna manana ny trano ialofana farafakeliny dia mianatra ny ankizy ny malagasy anie tsy mitady zavatra tena sarotra be hoe lasa miliardera tampoka fa zay fotsiny tadiaviny mahazo zay mba anjara tandrify azy zay ny tadiavin'ny vahoaka malagasy indrisy fa tsy nitanterahan'ny filohan'ny Repoblika sy ny gouvernemanta ary ny fitondrana zay fianianana natao zay inona ny zavatra niseho ny nataon'ny filoham-pirenena sy namaka azy dia nampitombo ny fahefany tsy ampy azy ny fahefana lehibe fa voalazany lalampanorenana fa eo an-tanan'ny filohan'ny Repoblika fa te hampitombo an'izay fahefany zay mila prime ministre sy gouvernemanta mpanatanteraka ny baiko ka mba hafako manatanteraka an'izany tsy rarahako ny article 54 amin'ny lalampanorenana nangalarina aloha zany lalampanorenana mila anteny miram-pirenena manatanteraka ny baiko ka na misy bropiremana fa voafidy ara-dalàna akra ny 7 lalampanorenana nareo dia tsy rarahako zany fa ahongako io fa bropiremana sy assemblée mpanatanteraka ny baiko no ilaiko dia vidiny angalarina ny assemblée nationale mila HCC mpanatanteraka ny baiko dia nyravana le HCC teo aloha dia io HCC akehitriny mpanatanteraka ny baiko mila androm-panjakana manatanteraka ny baiko ary indrindra mila vahoaka malagasy anatanteraka ny baiko ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa inona ny mahatonga ny filohan'ny Repoblika sy ny fitondrana may
ary mikatsaka ny ampitombo fahefana toy izany tsy tokony efa ampy azy ve le voalaza ao anaty lalam-panorenina zay efa betsaka ihany tsotra ny antony satria te andika an'ity fianianan'ity hikatsaka trano ny soan'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka fa ny katsahana raha hita tato anatin'ny heritaona sy tapany hita sorotra dia soan'ny vahiny eritreretina ve fa anaiky ny frantsay raha ny aéroportny Madagasikara ny Adema ny tantana ny aéroport de Paris na ny aéroport ny Londres tsisy anaiky an'izany any ivelany fa misy anefa ny aéroport ny Paris ny tantana ny aéroport ny Vato tombotsoan'izy zany ny tsy magaga ny grevy ny Hermady ny Jirama grevy ny trésor grevy ny domaine reny hitatsika grevy ny université ray manontolo grevy satria tsy ny tombotsoan'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ny katsahana fa tombotsomba-iny za milaza amitsika vaoka malagasy fa eto Madagasikara misy an'izany antsoina hoe terre rare raha io tany any ambanin'ny tany antsoina hoe terre rare eto Madagasikara io fotsiny na aritsika ara ny volamena ny bois de rose ny voatsoa ny safira ny pétrole ny rehetrarehetra ario any fa io fotsiny notrandrahana dia afaka ampanakarenina ny malagasy raika amin'ny 20 tapitrisa fa izao antsokosoko any eno fa nisy fifanarana amin'ny any ivelany hitrandraka an'io vahiny any ivelany makany amin'ny tombotsoan'izy zany rehetrarehetra zany zany rehetrarehetra zany ohatra ny nanaovan'Andriamantora valomanana an'Ambatovy any 1,5 million de dollars isa-taona ny tombom-barotra fotsiny bénéfice fa tsy ny 20 isanjato na ny 5 isanjato zay makany amin'ny vahoaka malagasy any amin'ny kitapom-bola malagasy 1% raha isanjato zay fotsiny ka ahoana moa ny katsahana ny tombotsoan'ny malagasy tsy akanavaka raha ohatra ka makany amin'ny vahiny toy izany ny arem-pirenena zay zany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenetsika amin'izao fotoana zao hoe ny tombotsoa vahiny no anaovan'olombitsy kopakisasahana ary dia izay no mahatonga ny fanjakana anao kopakisasahana amin'izany ka izao zay te hitabataba amin'izany dia riatana ary zay ny ilany an'le fahefana goavana ahafahany zareo manao ny daniny kibony tsisy afa mikofoka eto amin'ity fireneny ity mila n'le fahefanany teneniko teo hoe androm-panjakana eo pelatanana fa tsy ampy azy zay efa nangalarina ny lalam-panorenana nangalarina ny gouvernemanta sy ny prime ministre nangalarina ny antenimera nangalarina ny HCC dia zao rehefa nandeha ny fidy ny vahoaka malagasy dia io angalarina io tsy tahotra tsenatra tsy mbola niseho teto Madagasikara ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao efa 40 taona hatramin'ny fanjanahantany nisy alabato teto fa ny alabato ntsokosoko any ambadimbadika any tsisy nahita fa rehefa mivoaka fotsiny mivokatra vao hoe ary tao ihany na ny lany fa tamin'ity ndray mitoraka ity no nitrangany hoe mbola andro ny fifidianana dia romotra ny vahoaka migrevy ny vahoaka mitabataba ny vahoaka fa alabato ampabe maso ankitsirano hitapoko hitapirenena erany Madagasikara melohany fifidianana dia efa nitranga ny alabato olona firy ny esorona ny anaty lista nefa manana kara-pifidianana tsy nahazo ny fidy tsy navela fidy fa namboary ny fidy izy tamin'ny président république ny fidy tamin'ny député fa tampotampoka dia tsy mahazo ny fidy fa dia monody maina efa alabato ny aorinany tanàn-dehibe eto Madagasikara Tananarivo Fianarantsoa Toamasina Mazengasy reny ny alin'ny fifidianana ihany na ny Ampitsomaraina dia efa fantatra ny vokatra satria tanàn-dehibe mifanakaiky ny any ambany vohitra lavitra no andrasana herinandro tapabolana na mahery sarodalana tamin'ity natao ny fifidianana Zoma ny alina dia efa fantatra ny tanàn-dehibe ny Ampitsomaraina raha ela dia efa fantatra hoe lany Ramatoa Kristina Razanamaso tany Fianarantsoa lany Andriamatoa Elizy Ratsiraka tany Toamasina sy ny sisa fa avy eo efatrandro 5 andro tampoka aty aoriana misy zavatra miova tampoka indray tsy tahotra tsenatra fa faharoa
efa nisy teto Madagasikara ny fifidianana ny taux de participation ny any tsy mifidy dia isan'ny fomba anehoan'ny malagasy ny atezerany amin'ny mpitondra. Ny trango zany tamin'ny 2000 rehefa leoleon'ny fitondrana président Ratsiraka izy tamin'izay conseil provincial amin'ny fifidianana 42% tonga mifidy dia efa hitan'ny rehetra hoe tezitra ny vahoaka heritaona taorianan'izay mipoaka ny 2002. 2008 na 2007 na mpanao fifidianana Andriamatora Valomanana conseil provincial ihany koa ny teto Antananarivo 25% taux de participation nazava zany fa tezitra ny vahoaka malagasy tamin'ny fitondrana Andriamatora Valomanana. Tsy nirara iny a heritaona taorianan'izay mipoaka ny 2009 fa izao mbola 40% sy ny takizany zany tamin'ity ndray mitoraka ity 70% ny malagasy tsy mifidy. Ny malagasy rehefa velom-panantenana 70% no mandeha mifidy. Tamin'ny 2001 70% no nandeha mifidy a. Tamin'ny 96 70% no nandeha mifidy a. Rehefa velom-panantenana ny malagasy. Fa rehefa tezitra amin'ilay mpitondra izy dia tsy mifidy. Fa tsy mbola nisy taux de participation ambany ohatran'ny tamin'ity hatramin'izay nisy ny fifidianana teto Madagasikara. Tezitra amin'ny mpitondra ny vahoaka. Inona ny ataon'ny mpitondra? Le vaton'le vahoaka ndraikio dia mbola angalarina oatra ny hoe raha mahity. Andriamatoa Pierre Older, resahanao eo ny hoe rehefa velom-panantenana ny malagasy dia mirohatra mandeha mifidy. Tamin'ny taona 2013 tsika no niatrika fifidianana filoham-pirenena azo lazaina hoe velom-panantenana ny olona tamin'izay hoe ho avy le fanovana nandrandraina rehefa tena jerena nefa ny zava-mitranga amin'izao fotoan'izao. Andriamatoa Pierre Older, ohatra ny diso fanantenana aloha le vahoaka ny anankiray fa ny faharoa asehoan'le hita amin'ny fomba ataon'le mpitondra fanjakana hoe tsy nakalesona tamin'ny tantara le mpitondra fanjakana ary resahanao teo hoe manamafy ny fahefana zay eo am-pelantanany zay no namaika ny mpitondra. Tamin'ny nandritra ny tetezamita tadiditsika tsara dradradrandray nombieny fa rano ny tetezamita ok'izay fa aza atao tetezamitatra so dia mitatra loatra be loatra izy ity alefaso ny fifidianana fa mififidianana no amaranana ny krizy sy verenany amin'ny ordre constitutionnel irisona amin'ny tena république fahaefatra dia hifarana ny krizy politika fa iroso amin'ny fahamahana ny krizy ara-toekarena sy ara-tsosialy amin'izay isika velom-panantenana ny rehetra. Akory ny agagana fa rehefa vita ny fifidianana dia nisy krizy politika vaovao niforona ary namorona an'le krizy tsy hoe Andriamatoa Andry Rajoelina na Andriamatoa Valomanana na Andriamatoa na mpanao politika Itsiro na ny vahoaka ny président ny république vaovao fidiny namorona krizy tamin'ny fomba oda le niteneniko teo maika be ampitombo fahefana aloha dia tsy nanaja ny lalam-panorenana fa dia nangalarina ny lalam-panorenana article 54 ny article 72 75 78 nangalarina ny anteny-mera navidiana nangalarina ny HCC sy ny sisa zay ny zavatra niseho tamin'izay niverina ny voaka ny forona krizy politika vaovao dia adino tsy nirarahiana le krizy ara-tsosialy tokony vahana tsy nirarahiana ny krizy ara-toekarena tokony vahana. Eritrereto hoe raha tamin'ny 2009 nanomboka ny tetezamita 12500 ny vidin'ny euro 12500 francs ny vidin'ny euro. 5 taona tioarina any amin'ny fafarana ny tetezamita miakatra kely izy io 1500 fitombony lasa 14000 euro. Ao anatin'ny 5 taona 1500 ny fitombony vidin'ny euro. Fa izao tamin'ny heritaona raha niakatra teo amin'ny fitondrana ny filohan'ny république ankehitriny zay 14000 euro zay no 14000 francs zay ny euro no nandraisany azy. Heritaona sy tapany aty aoriana monja tsy 5 taona heritaona sy tapany tafakatra 18000 francs l'euro amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny 5 taona ary izy tsisy famatsim-bola lazaina hoe krizy politika tetezamita 1500 fitombony fa ao anatin'ny heritaona efa tsy krizy politika tsy tokony ho krizy politika tsony 4000 francs tombony. Dikan'izany midangana ny vidiny zavatra ny dikan'izany tsika tsy industrialisé vidina ny ivelany ny andro tokony zavatra ilaina ary rehefa midangana ny vidin'ny euro dia midangana ny vidiny zavatra dio hita ary tsika menakavy io miakatra ny vidiny zavatra miampy zavatra mahatalanjona eo amin'ny tsena raisa-pirenena
$100 mahery ny vidin'ny pétrole ny baril. Nenidina izy zao izy $50 ny baril ny pétrole. Fa ny eto amintsika ny vidin'ny carburant miakatra, fa nahoana ny miakatra, nefa ny vidiny eo amin'tsena raisam-pirenena midina. Ary ny dikan'ny carburant ny lasantsy miakatra ny frais, miakatra ny vidin-javatra ny dikan'izany. Rehefa miakatra ny vidin-javatra tsy zaka ny vahoaka ne. Dikan'izany raha misy olona ninam-bary tany an-tranontany dia lasa misy olona tsy zara fa mihinana zany ihany, misy olona zara fa mitafy zany ihany. Na tokana any amin'ny sakafo ny vola mba kely miditra ao fa tsy alefa mianatra zany ny mpianatra. Zay ve ny nantenaina raha nandeha hifidy filohan'ny repoblika tamin'ny herintaona ny vahoaka malagasy hoe farany ny tetezamita, farany ny krizy, fa vao maika krizy no mitranga eto amin'ny firenena, nidangana ny vidin-javatra amin'izao fotoana zao, vokany diso fanantenana ny vahoaka, potika ny toe-karena, potika ny farim-piainana isa tokantrano. Dia rehefa potika dia tezitra ny vahoaka, diso fanantenana, dia lasa tezitra amin'ny fitondrana, dia lasa fahavalom-bahoaka le fitondrana. Ary rehefa lasa fahavalom-bahoaka le fitondrana, dinona no ataon'le fitondrana manoloana an'io fahavalon'io, io vahoaka lasa fahavalon'io, asifo fierovatena, so mipotra ny atezeram-bahoaka. Inona ny fierovatena? Raha ohatra ka amin'ny alala amin'ny fifidianana no aneho ny vahoaka ny atezerany, kairo ny alabato tansaitsika teo. Raha amin'ny alalan'ny radio taka ny vivano ampiseho ny vahoaka ny atezerany, dia reny natao tamin'ny vivany Fianaratsoa reny, andefaso olona mirongo fiedina anapotika ny fitaovany ao, akatony aza vela hoeny ny viva manerana ny Madagasikara, na dia mitovy ihany aza ny système ampiasain'ireo radio télévision sy radio samy hafa ireo, ny viva akatony fa ohatrany tao isy ivoan'ny ny feom-bahoaka le izy. Raha ohatra ka amin'ny alalan'ny zavatra hafa, fietsika na député etsy na mpanao politika eroa avoiny moreg, zany no atao arofanina lasa bouclier ataon'le fanjakana, satria eo anoloany tsy eo akaiky ny vahoaka miara-miatrika problème social-mbahoaka ny toe-karena, fa lasa eo anoloany le vahoaka fahavalony. Dia zay no miteraka n'io zavatra rehetra miseho amin'izao fotoana zao io, isehon'ny zavatra mamofady ny vahiny, lasa tsy nitaterahana le fianianana hoe eto anatrehan'Andriamanitra ndrenanahary sy ny firenena ary ny vahoaka, dia menina fa hikatsaka hatrany ny soan'ny malagasy tsy akanavaka, ny soan'ny vahiny no katsahana. Ny vahiny ange mahazo tombontsoa amin'izany rehetrarehetra zany, fa tsy le vahoaka malagasy eran'ny Madagasikara. Dia tsotra, tsy tahotra tsenatra tokoa le vahiny hiaro ny fitondrana io. Rehefa nandeha ny motion de déchéance avy any amin'ny député, dia tsy tahotra tsenatra tsy mba hoe amin'ny sasakalina no ny ao nantsokosokotany ny ambassadeur ny États-Unis sy ny filohan'ny HCC nga Jean-Éric Rakotorso, fa dia hitapoko etam-pirenena, dia mibaiko hoe zao nga Éric Rakotorso atao didim-pitsarana, tsisy rarahinana izay lalampanorenanareo any, fa zao atao fa izay firenena mahantrotra anareo moa inona ny rarahinan'izany, fa dia zao lavo io fa avy aloha hipetraka io président ny république fa mety aminay io, ataovy na didim-pitsarana mamoatsapona aza na sur le fond na sur la forme, ny avoakanao tsy problème zany, dia avy tokoa le HCC namoaka. Tsy tahotra tsenatra satria ny vahiny no mahita tombontsoa amin'izany. Tsy tahotra tsenatra raha matoa Fatma Samora iteny iza ny tompon'ny fahefana eto amin'ny vahoaka firenena, ny vahoaka, ny safidin'ny vahoaka malagasy ny tsy maintsy taterahana, mpanatanteraka ny filohan'ny repoblika ny any mpanjakana, mpanatanteraka ny rehetrarehetra hatrany amin'ny PNUD. Fa tsy tahotra tsenatra raha matoa Fatma Samora solotena ny PNUD iteniteny foana manao hoe tsy maintsy manaiky izay voka-pifidianana mivoaka eo ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy ny tsy maintsy manaika, nefa ny tompony fahefana ary tompony safidy io vahoaka malagasy io, ary tokony zay teniny io vahoaka io, zay safidiny io vahoaka io no tokony tsy maintsy ekena raha ny tokony izy. Zay ny demokrasia. Raha matoa Fatma Samora ny makany États-Unis ka asiana labato any na any France,
dia alabato miariary dia raha matofato masamorano andeha teny ay tsy maintsy manaiky zay voka mpifidianana eo ny vaoka frantsay fa tsy ahita lalaka ivoahana ny soirana zany raha matofato masamorano zany fa eto amintsika dia tsy tahotra tsy henatra teny an'izany satria ny vahiny mahita tompontsoa amin'izao fotoan'izao miaraka amina gasy vitsivitsy manao kopakisasahana azo iverina ave namana fetrany aina hoe tsy vitan'izay nataony tanysaina voatanisy tsy nalala ny alabato ny sehoeran'ny Madagasikara sika tanandehibe aza mosa hanaovana alabato zao dia hoe ny any tamatavy koa dia mbola tetena ny anovana aza rehefa tsy vohodina dia hoe alao andao rangaha atao ho an'io lena ny fifidianana any fa lavitra be tsy inona ka sarotra be ny angalarana n'le 5000 voix de différence dia ndao le fifidianana mihitsy ho tetehina ho averina zany ny alabato azo eritreretina ve hoe misy olona mpanao trafikana bois de rose gaigila voaka tamin'ny gazety rehetra ny anarany dia tsy mampaninina any anonona azy Andriamatoa Bekasy zay tratra amin'ny Bianco dia nampidirina amponja fa izao navoaka ny fitondrana ankehitriny avy any amponja atao inona satria ikarakara ny propaganda ny HVM zany Andriamatoa Bekasy zany dia navoaka afisy mihitsy ny lalàna andry zareo raha teo efa hoe efa lalàna mamoatsapina tsy azo asiana sary na anarana ny bulletin tamin'le fifidianana président de république candidat 3 ara tafiditra tao ny sary sy ny anaran'le candidat dia candidat maire 10 angera be indrindra ny conseil ny candidat isaky ny commune dia tsy azo asiana sary sy anarana hono fa ny afisy avy tsy azo asiana anarana sarin'olo-kafa fa tsy le candidat fa zao nisy afisy nisy ny saringa Bekasy aseho ao mihitsy izy ny manao ny propagande miantoka ny lany karaka tsy izy rery ao fianaratsoa misy anarana vehivavy malaza dia malaza sy anarana lehilahy anankiray malaza dia malaza mihitsy miasa ho an'ny fitondrana ankehitriny zany dia nyteny fa na inoninona tsy miditra eto fianaratsoa Andriamatoa Andry Rajoelina dia rehefa tafiditra sy nitsenainy vahoaka tamin'iny indray Andriamatoa Andry Rajoelina na amin'ny fomba ahoana ny amin'ny fomba ahoana tsy ekeko lany eto raha matoraky Christine Narazanamasoa dia io mitranga io dia zany ny olona miasa ho an'ity fitondrana ity angalabato dia nampiasaina Andriamatoa Bekasy zay ho isika hoe na mpidiriny Bianco amponja amin'ny trafikana bois de rose fa zany no nalefa manao propagande ho an'ny antoko mpanjakana HVM zany hoe misy olo mihitsy te hitavana ny arena eto amin'ity fireneny ity na bois de rose na volamena na safira na terarara sy ny sisa gagahako tamin'le fanapakevitry ny conseil des ministres hoe manomboka zao dia omena fahalalana tanteraka ny eo amin'ny fivarotana volamena hatramin'izay izy io dia ny fehezin'ny fanjakana satria zao mahagaga raha araky ny antotanisa fantatro fa efa tokony mihoatra an'izay 200 000 na roetsy nisan'ny olona orpailleur ito Madagasikara mety efa 250 na 300 000 reo fa tazoniko le isa hoe 200 000 roetsy matoa zany olo zany mivelona amin'ny volamena asana volamena firikilao nikirakirainy ao anatin'ny taona ray fa ndeha ataoko hoe tsisy afa-tsy 10 grama 10 grama mamonja tsy azo inono zany tsy anao tsisy olona kentry nanao orpailleur ka 10 grama no volamena kirakirainy ao anatin'ny taona ray fa ataoko hoe 10 grama mamonja karaha 200 000 ny orpailleur 10 grama isa-taona no kirakirainy 2 millions de grammes zany ny kirakirain'ireo orpailleur reo 2000 kilos 2 tonnes efa nisy nahita volamena 2 tonnes vetsika nefa 10 grammes ny teneniko dikan'izany mety 20 tonnes ny volamena miodikodina eto Madagasikara sy mivoaka eto isa-taona efa nisy nahita an'izany vetsika zany ary izy ny fehezina sy na raha maso volamena amin'ny taona tsisy mahita ka raha mbola ho avela ho gaboraraka an'iray dia anahoana zany
ny fivoahan'ny arem-pirenena eto amin'ity fireneny ity dia aiza le hoe mianinna eto anatrehan'andriamanitra andrenana hary sy ny firenena ary ny vahoaka malagasy fa hikatsaka trano ny soan'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka fa ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka ka no mitavana ny vola sy ny tombotsoa amin'izany terarara bois de rose volamena sy ny sisa rehetra zany fa io vahoaka malagasy io tia navelany amin'ny fantrano ihany fa olombitsy ny tehitavana ny arena miaraka amin'ny vahiny dia io alabato no atao amin'izay dia afaka miteny hoe zahay dia voafidim-bahoaka ka mahazo manao izay tianay atao fa voafidim-bahoaka zay ny dikan'io rehetrarehetra io dia tsy mahagaga raha mivivahatsy iran'ny faritany tapenambava ny an'ny fianaratsoa andefasana mpandroba satria symbole kisariny zavatra misangy tranga eto amin'ny firenena ny tranga atao amin'ny viva fianaratsoa namana fetra ny aina ny arem-pirenena mihitsy no tian'ny sasany robaina ary dia zay no miteraka n'io zavatra rehetrarehetra itsakilany zay famakafakana zay entinao zay ny mpitondra fanjakana rehefa mandray fitenenana amin'ny alalan'ny onjapeo sy ny fahitalavim-pirenena dia mametraka sy manazava amin'ny olo-pirenena hoe manga lanitra sao dia kosa andriamatoa Pierre Older samy hafa le solomaso na le maso ijerena n'le pirenena atao fianaratsoa tao aza moa misy ny filazana hoe ianareo anatin'ny mampara mihitsy no mikendry fanakorotanana fotsiny fa tsy misy akory zany fanovana voka-pifidiana zany tsy isy fandrobana sy famotehana zany fa sinema fotsiny no natao tamin'ny ainao manjery vivatany fianaratsoa eo ny problema namana fetra tiana hipetraka ao anatin'ny antsoina hoe fahajambana ny vahoaka malagasy tiana ho jamba tiana hikipy manoloana n'le fandrobana ny arem-pirenena tiana ho jamba tsy ahita tahaka le hirana tamin'izany mbola kely nandre azy mbola kely mihitsy nandre an'le hira ny barjona hoe rihiriny volana iza ny naka azy fa iabany maka ny naka le politika dia hoe tapeny ny masony hitanao rihiriny volana dia anao mijery any hoe ay volana efa raha mahita io nandritry hatramin'izay nahataniny tany dia efa nirahana hita le volana fa rebirebenao hoe rihiriny volana fa rehefa mijery ny volana ianao dia ny any anaty posinao misy misintona ny any misy misintona efa tsy hita le zavatra ny anaty posinao vao tonga saina hoe fizany naka azy iabany maka ny naka politika ny abany maka zany hoe rihiriny volana totofo moka verivery saina amin'izay dia mifeno moka azy zany fa alina dia tsisy mahita an'izay sitonana ny any anaty posiko anaovana politika ny abany maka ny vahoaka malagasy rihiriny volana aloha variana sy jambany tsisy istomantsika ny any aposiny efa irahany rehetra mahita zao fa mitapina ve ny masony rehetrarehetra ny gazety rehetra nge nahita ny alabato hoe ny olona rehetra ne nahita ny alabato impiry ny nisy fifidianana hatramin'izay nahazona amin'ny fahaleovan-tena fotsiny farafaratsiny fa tsy nisy ohatrany tiandray mitoraka ty kentrina ve zany reo vahoaka rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra reo fa mbola mihoatra an'izay le nyteneniko teo mandehany ianao mivideo roa dia hoe mitondra 14 000 tsisy olona mianao an'izany 14 000 vidianako azy tamin'ny 2000 janvier 2014 ko nahoanana 18 000 mety efa mahery ary izy zay mandehana mividy zavatra fa tsy le vola mividiananao azy tamin'ny 2013 hoentina ny kipa ny vahoaka ve tsy mahita an'izao vitangany vidiny zavatra zao ny fiainam-pirenena ny fiainam-bahoaka sahirana amin'izao fotoana zao sahirana ny vahoaka tsy nizaniza afaka hanampina ny masony vahoaka tsy ahita an'izao fiainam-pirenena fiainam-bahoaka latsaka lalaka terena izao miainao anaty fako miainao anatin'ny loto miainao anaty fantrana tsisy ohatr'izany ny vahoaka malagasy mila solomaso inona ny mahita an'izao fantrana iainany vahoaka malagasy zao fa na solomaso inona na solomaso inona novanao dia hitanao io fantrana io
takan'izay no ahitana n'ireo zava-misy ireo alabato ireo hatramin'izay nisy alabato ngefa tsy de nisy tamin'ny 2002 ny olona nitabataba hoe ataovy confrontation aloha ny résultat fa hafahafa izy zany de hitantsika ny vokany a nefa tsy mbola ohatry zao kory ary ny endrim-pifidianana tamin'izay fotoan'izay tsy raha mahita ohatran'izao fa mbola vokatra miampyaya hoe to hafany any aminareo to hafany aty aminay a tsy nisy ohatran'izao nefa de 2002 crise ry firy volana lasa niteraka mpifanandrina tafika anakiroa zaladambo milisy barage zany ny vokany a nefa tsy ohatran'izao ny fifidianana de iza no rebirebena hoe tsisy alabato zany eo de fa mihevitra ny vahoaka ho zazakely sa mihevitra ny vahoaka ho jamba sa tia nakipo maso ny vahoaka tsy ahita n'le zava-misy miariary am'izao fotoan'izao any am'le alabato any am'le herim-pamoretana ny sary teo isaky ny mihetsika de hémorrague ny asan'ny hémorrague nge hiaro ny vahoaka sy mifananana fa zao lasa miaro ny fitondrana manoloana ny vahoaka zany ny hémorrague am'izao fotoan'izao fadiranovana tany tomasina nahita nresaka amin'ny mpitandro ny filaminana fa fadiranovana le hémorrague nresaka hoe zay nge de fadiranovana baiko ny anay tsy hitanay izy anao zanovana azy baiko sahiran'izay io lasa zany no ampiasaina ny mpitandro ny filaminana tsy hitandro ny filaminam-bahoaka fa hitondra fikorotanana ho an'ny vahoaka satria misy mpitondra te hanajamba ny vahoaka anao politika ny abany maka hoe rieriny volana fa izao volamena bois de rose terre rare ambatovy sy ny sisa ka zay mihetsika rehetra greve ny armady petao greve ny jirama ataovy zay ampangina azy greve ny trésor petao zay anaovana azy greve ny université sy ny sisa mato reny rehetrarehetra reny manao ohatry reny a efa aloalika ny ranombary am'izao fotoan'izao dikan'izany a ny fitondrana ny jamba tsy mahita ny ao am-potsy miloaka ny vahoaka namadika n'le fianianana mininitipy eo anolohan'ny tombontsoan'ny firenena malagasy sy ny vahoaka fa tsy mijery afa-tsy ny tombontsoan'olomihitsy sy ny tombontsoana vahiny miara manao kopakisasahana aminy rehefa mijery le zava-misy andriamato Pierre Oldera ohatrany hoe naveriny ity fitondrana ankehitriny ity tao anatina fempotoana fohy de fohy ny zavatra nataon'ny sasany tany aloha zay tsy nety ary nampitsangana foana ny vahoaka malagasy tao anatin'izay 10 taona nazaotsika ny fahaleovanteny zay marina zay na manafetra ny aina satria ny zavatra tsy nety mba tsy tenenako hoe ny agegena zay niseho tamina fitondrana mifandimba maromaro na tao anatin'ny 10 taona mahery de tao anatin'ny herintaona sy tapany fotsiny ary tsy magaga raha ohatra ka ao anatin'ny fotoana fohy de lasa tezitra n'ity fitondran'ity ny vahoaka président Tsiranana mamim-bahoaka miakatra teo amin'ny fitondrana tena tiam-bahoaka mihitsy fa rehefa tany amin'ny 70 izy nanomboka narary izy a tsy voafehintsony ny raharaha miadiady ny ekipany tao miady fahefana de tezitra ny olona de mipoaka ny 72 président Ratsiraka 10 taona teo izy tamin'izy niakatra tena tiany olona tiany vahoaka maro an'izy afaka 10 taona vao leo ny olona hoe oka zay président Ratsiraka de mipoaka ny 91 na président Zafy aza tamin'ny ekarany tena populaire jere reny 91 92 93 reny ary roa taona teo izy mbola 3 taona mbola nakamaminy olona tany amin'ny taona fahatelo vao hoe tezitra ny olona hoe to tsy mandeha ty zavatra ty de empêché izy président Ratsiraka koa ohatra zany nandritry ny 5 taona dia tiany olona fa izy nilatsaka ndry mandeha no natezitra ny olona hoe oka kosa zay niampy an'le resaka alabato nampisalasala ny resahako teo a de mipoaka ny 2002 Andriamatora Valomanana tsisy tsy nahita ny tramo 2001 2002 fa tena populaire ty mbahoaka fa rehefa tapitra ny 10 taona zay ny olona vao hoe nandisy fanantenana ty fa tsy lasa tany amin'ny 2010 2008 vao tezitra ny olona de mipoaka ny 2009 fa ity fitondrany ty
vetivety kely koa dia tezitra ny vahoaka ary azo lazaina hoe isaina n'olona tena hoe manoana an'izao fitondrana zao ny olona mahazo tompontsoa ihany no mifikitra amin'izao fitondrana zao sisa vetivety kely fotsiny tsy manisy an'le hoe délai de grâce ohatran'ny sasany teo hoe 12 taona 15 taona 5 taona 3 taona farafakeliny fa tena vetivety kely a dia tezitra ny vahoaka ny antony dia zay hoe tao anatin'ny fotoana fohy dia nataony tsy nety sy ny adalàna rehetra nataon'ny sasany ao anatina 10 taona ao anatina 5 taona ao anatina herintaona fotsiny zay ny zavatra miseho dia lasa tsy mahagaga raha miseho a zao zavatra zao dia lasa miantona le fitondrana tsy mahagaga raha miantona nisy tohatra roa ny akarany fitondrana io teo amin'ny toerany raha tsy teny efa tsy mifolohan'ny repoblika tsika ny tohotra ray voalohany a dia Andriamatoany Rajoelina sy ny Mapara ireo ny tena napakitsitsy mahalala an'izany hoe ny izany nanoana azy kandidan'izy izy izany nanao ny aintsio zavatra ny akarany teo iny ny tohotra ray voalohany dia ny dakany iny rehefa tafakatra izy nisy tohotra ray faharoa ary ty ny tena tohotra goavany ty Andriamatoany Rajoelina ngera ny dakany ngamo maninona na ny Mapara ngamo problema ny Mapara zany mety akarary fo fa tsy olan'izany fa ny tohotra ray faharoa dia ny vahoaka ny fidy azy fa rehefa tafakatra izy araky ny nazavaintsika azy teo dia hoe ny dakany ny tsipahany ambavafo le vahoaka tsy ny raray tsy ny karakaray tsy ny matimatesany zay ampiadana ny vahoaka malagasy io mba voatana le vidin'ny zavatra taloha mba voatana tadidiko tsara tamin'ny tetezamita nefa tetezamita ary zany a zaka misy problema Andriamatoany Rajoelina dia miantso ao mitsoroatra disokajin'olo to inona ny problema nareo ndao iarahantsika mitady eto mivahaolana mahatonge vita 5 taona tsisy problema tsisy krizy inona tanteraka ny zavatra rehetra napetraka aminy hoe ianao a dia manangana fitondrana era-mitatana vitan'izay ny asanareo dia manatanteraka fifidianana vitan'izay ary mbola vitany mihoatra an'izay azy nanangana hopitaly eran'ny Madagasikara nanangana ny Coliseum Matsonjombe nanangana ny maki kianjany maki nanangana trano mora manangana cité université zany tsy fantatry ny olona hoe ny cité universitaire inge natsangany président Rajoelina sy ny sisa eran'ny Madagasikara ndasa mbola nahavitan'izany satria mipetrahany eto tsy hoe karakara fifidianana fotsiny fa mba mametraka zavatra ho any ny taranaka faramandimby tsy voateniko teo ny hôtel de ville ny Tananarivo tsy voateniko teo ny hôtel de ville ny Tamatavy sy ny sisa ny Arabe fa izao le fitondrana ankehitriny tafakatra dia adininy vahoaka iny nefa ny tena tohotra ny akarany dia ny dakany dia miantony ery ambony ery sisa dia namorona zavatra hitazona azy eo ambony eo izy ny anteny mera-pirenena tao no ny tambatambazana natao inona mba hitazona azy eo fa rehefa eliny ela ny dakany io assemblée nationale io koa izy ny rahantsika nahita ny déchéance dia miantony eo zany sisa dia ny ambassadeur ny États-Unis miampy HCC 5 miampy Andriamatoa Fatma Samora zany sisa no mitazona azy eo dia ampiasana herim-pamoretana ampiasana fampiresakery alefa ny olona amaky ny tranony Viva ny anapotika ny fitaovan'ny Viva mampatsiahy nitranga tamin'ny 2009 efa nitrangana izy zany dia atao amin'ity toerany ity tena nandefasana olona nisy garde maty gardien maty ara-tatsy tamin'izay fotoan'izay tena ny fitaovana tato sy ny sisa zavatra efa niseho zany fa tsy zany akory no miaro anao amin'ny fitondrana tsy zany ny fomba hitazonana anao teo amin'ny fitondrana ary ty mialatsiny ahako masika be tena masika be ty ohatra ty fa za mpandinika tantara dia voatery amin'ny teny azy tsy mbola mpahafirin'ny teknika nampiasain'ny Hitler sy Staline zany Hitler zany nanana an'izany Gestapo ny SS ny tafika allemand ny
camp de concentration rehetrarehetra teo ambany faifandry Himmler sy Heydrich. Staline nanan'andry Beria sy ny namany, zay metsika rehetrarehetra dia petahana dolidoly tena. Fa Hitler nge tao Berlin, tao amin'ilay trano nipetrahany, tao nanomezany baiko ampandoliana an'izao tontolo zao, lasa tafika rehetrarehetra ampandolio zao tontolo zao, teo izay manohitra lasa reny. Fa inona ny farany resy, ary teo amin'ny toerana ny aingan'ny baiko ny Hitler, teo amin'ny toerana nisy ny Hitler ny farany lay ady lehibe faharoan'ny baiko ny Hitler, teo ny aingany, teo izy ny nanome baiko. Fa teo amin'ny toerana nanomezan'ny baiko ny farany lay ady lehibe faharoa, tamin'ny fomba ahoana, tamin'ny faharesen'ny Hitler. Ary ahoana ny faharesen'ny Hitler? Menatra dia namono tena, ohatra tantara zany. Asa raha azo mena lesona le fitondrana ankehitriny na tsy, raha mijery an'izao zavatra misy zao ohatra ny kelikely finoana hoe mbola ny lesondratsy no hain'le fitondrana ianarana. Inona ny lesondratsy nataon'Andriamantora Valomanana, ny tsy mety nataon'Andriamantora Tsiraka, ny fahadisoan'Andriamantora Zafy Albert, ny erreur nataon'ny président, reny no ianarana fa tsy le tsara. Zay mahatonga haka lesona amin'ny any ivelany ray farafaratsiny, satria tsy mahafino izy, tsisy mahafino izany Hitler zany aneo ahy. Fa teo amin'ny toerana ny aingan'ny ady nanomezan'ny baiko, teo no ny farana ny ady, ary ny fifarany namono teny izy resy menatra, tsy teo voasambotra. Tsy misy mahafino izany eto amin'ity tany ity loatra amin'izao a. Dia maninona no anandrana manao an'ilay tsony teny frantsay hoe apprenti sorcier, manandrana mianatranatra zay nanao an'izany ange simby potika, tsy ny vahoaka malagasy no potika, zay nanao kitototo tamin'ny vahoaka malagasy, zay nanao vinany tamin'ny vahoaka malagasy no potika teto amin'ity fireneny ity. Tsy dia nanao faute grave Andriamantoa Tsiranana nankaiza loatra, fa rehefa misy hoe tsy mety ny rahantsika nahita. Ary tsy fantatro na mba lesona ihany fa mba tsy piahany ao anaty baiboly. Kristy tena nanome an'ity lesona ity ny andro lahady raha teo, fa nisy nitabataba ny vahoaka madinika, ny ankizy, dia nisy niteny tamin'i Kristy hoe tsy tokony hampanginina avereo fa mitabataba manahirana be, tsisy hanaovan-javatra. Fa i Kristy hoe raha manginindreo ny vato ny antsoantso. Tadiditsika fa netefany le vato nge président Tsiranana tamin'ny 72 tsy neno nge Andriamantora Tsiraka fa neto tany le vato tamin'ny 91. Vary marina nge président Zafy Albert fa voadonany le vato tamin'ny 96. Mbola nihevitra azo mafy président Ratsiraka tamin'ny 2002 fa mipohany le vato ane. Nihevitra azo tena mafy be président Ravalomanana nento tany le vato tamin'ny 2009. Raha mangina ireo dia ny vato ny antsoantso. Zay mahatonga iteny hoe sao tokony mba heritreritra ihany fa tsy mendrika an'izao ny vahoaka malagasy. Fa ny fianianana nataon'ny filohan'ny repoblika dia hoe eto anatrehan'Andriamanitra indray nanahary sy ny vahoaka sy ny firenena ary ny vahoaka menina fa hikatsaka trany ny soan'ny malagasy tsy hakanavaka, ny fomba tsara indrindra hitazonanao ny fahefanao, hijanonanao ely eo amin'ny fitondrana raha tena ankamaminao zay fahefan'izay tsotra, ka tsao ny tombontsoa sy ny soan'ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka, fa ny vahoaka ny aro anao hijanona eo amin'ny fitondrana eo. Mandeha dia mandeha ny fotoana Andriamantoa Pierre Holder, ny fantaniana manitikitika zany zao ny amin'ny hoe anahoana no avy manerana ny nosy tombanana hoe hirotsaka ohatran'ny orana ny fitarainana sy ny fitorinana hatreha ny fisarana misahana ny ady amin'ny fanjakana, ny raharaha tahaka ny hoe fanampenam-bava ny haino aman-jery zay afaka sy samy ijoro ny teny vaovao
marina ho an'ny olo-pirenena mandeha tsy andany ny fampiroroana sy ny fampitahorana. Anahoana zany ty hoaviny ty fireneny ty, inona ny zavatra mety hoandrandray ny vahoaka sy mbola azony vahoaka antenainy? Ny hoaviny vahoaka malagasy a, malagasy tsy maintsy manana ny anjara masoandrony. Asakasaka zay mieritreritra fa hoe ty ametraka ny vahoaka malagasy eo anatin'izany aizy ny fanitrany zany. Zay olona nanana an'izany fisainany zany a ny diran-doza teto amin'ity fireneny ty. Ny fianianana natao teo tsy misy hoe menina fa kiatsaka ny tombontsoan'ny Fatma Samora na ny ambassadeur'ny États-Unis na ny firenena vahiny ikatsaka ny tombontsoan'ny Bekasy. Tsy zany ny fianianana mpanao trafikana bois de rose, fa ny fianianana ny soan'ny malagasy. Ny malagasy tsy nanaiky zay olona tsy mikatsaka ny tombontsoa azy vahoaka malagasy. Zay no nahatonga ny vahoaka malagasy vo nanomboka ny fanjanatany tamin'ny 1895-96 dia nietsika ny vahoaka malagasy tamin'ny Menalamba. Tsisy fedinany zany, ny lamba ny raisiny dia ndao, misy antsy ao an-dakozia dia nentina. Fa hoe tsy manaiky atsika raha vahiny ny tantana nyty fireneny ty, tombotsoan'izy vahiny no katsahany fa tsy ny tombontsoantsika malagasy izy atokantrano, tsy nanaiky ny malagasy. Nietsika ny vahoaka tany amin'ny Sadiavatany Atsimatsinanana, nietsika ny VVS genre Laimongo, ny tamin'ny 47 ny MDMDRM manjiny ny Panamasiny sisa. Nietsika ny malagasy tamin'ny 72, tamin'ny 71, 72, 91, 2002, 2009. Tsy manaiky an'izany ny malagasy. Ary zay nanao vinany rehetra tamin'ny vahoaka malagasy, nento tany'le vato ny teneniko teo. Fa tsy mieritreritra ny malagasy hoe mpanao trafikana bois de rose no avy aloha anjaka eto amin'ity fireneny ity, mpangorokarena no avy aloha anjaka eto amin'ity fireneny ity. Dikan'izany a dia tsotra, misy lafiny roa. Lafiny ray mampalahelo, mahonena zao zavatra miseho zao. Hoe mbola mendrika iainan'izao ve ny vahoaka malagasy amin'izao taona 2015 zao? Ny firenena rehetra mandroso, nisy vahiny zay ny teny tamiko hoe misy firenena tsisy nininona ao anatiny a, tsy azo ombolena, tsisy arena ambanin'ny tany, tany ngazana, ny aitany matsiravina sy fa manan-karena. Ianareo misy ny arena rehetrarehetra fa miamanitra le vahoaka. Fa zao mampalahelo raha hoe zao no atao amin'ny vahoaka malagasy. Kanefa kosa etsakilany dia tsotra ihany. Zay nanako totoa, zay nanamban'ny vahoaka malagasy io, zay mihevitra ny vahoaka malagasy io jamba, izy no jamba. Ary zany olona zany a tsy ho tafajanona akory, fa ny vahoaka no maharitra, ny firenena maharitra, ny firenena ny tompony ty vahoaka, ny tompony ty fireneny ty, io vahoaka malagasy ny tompony fahefana. Ary io itsara io fa asakasaka zay tsy mianatra lesona, zay minimikipy eo anoloan'ny tantara, ary minimikipy eo anoloan'ny vahoaka malagasy io a, fa ny anjara masoandron'ny malagasy a tsy neken'ny malagasy ho ataoko totoa mihitsy a hatramin'izao ary amin'ny hoavy a na inoninona mitranga eto amin'ity fireneny ty. Saotra anao Andriamatoa Pierre Older nitondra ireo famakafakana tsara ho fantatry ny mpijery amin'izao alzao tanatin'ity fampalalam-baovao manokana ity, ny teny hoentinao amitinana ny resaka ny fanaovantsika. Makasitraka tsika ato amin'ny vivany tenako, makasitraka ny mpijery mpiaino amin'izao andro alina zao a, ary za mino a fa malagasy tsy anaiky ny zavatra tsy rariny. Hatramin'izay malagasy tsy nanaiky ny zavatra tsy rariny, dia tsy anaiky ny zavatra tsy rariny naoviana ny vahoaka malagasy. Zay nanao ny tsy rariny a no tsy maharitra eto amin'ity fireneny ity. Fa ny malagasy a dia nijoro hatrany a mba hiaro sy tsino zany hoe anjara masoandro nyity vahoaka malagasy ity zany. Saotra tompoko.